Classic. The definition of hip hop. Yeah, miarabantsika rehetrarehetra indray manaraka ny active eo amin'ity an'io ty a miarabantsika rehetrarehetra koa araka izany natratra ny taona roapolo sy roa arivo mba risoantsika rehetrarehetra mba ho taona feno fahombiazana ary taona zina ho antsika rehetrarehetra ny ty taona ty mba ho lasan'iny 7 sy roa arivo ny dolangeny raha tsy rehetrarehetra taona koa vaovao zavatra vaovao koa noentinay ho anareo tamin'ny fandarana active eo manomboka izao dia efa afaka jerevanao amin'ny dako HSM ny active eo ohatr'izao ny fomba fijerevana anazy makao amin'ny Google ianao dia mitape dako HSM dia hitanao le site mitsofoka amin'le site ianao dia makao amin'ny recherche dia manoratra fotsiny active eo dia hitanao daholo ny fandarana active eo bicop one back jog zay miara-miasa amin'ny fandarana raha ohatra koa nefa ianao tia ampiditra vidéo anatin'izany dako HSM zany dia makao amin'ny page ny Facebook ny dako HSM dia resaka amin'ny back jog eo na tonga dia makao amin'ny compte perso ny back jog zavatra vaovao be koa noentinay ianao an'io satria resatresaka mahafinaritra be zay rahana amikemirano arahantsika rehefa avy eo manana zavatra ho atolotra antsika izy satria dia amoaka album anankiray izay mitondra lohateny AK47 izy eto koa dia tonga dia isaoranay eto baby boss zay manampinay fanodinana zao fandarana zao raha ohatra hoe te hiara-asa aminazy ianao dia efa io ambany io ny laharana afaka azoonao anazy ohatr'izay koa raha ohatra hoe te hiara-asa amin'ny active eo ianao dia efa io hitanao ambany io ny laharanay efa io hitanao ambany io koa ny naranay tao Facebook aza misalasala mihitsy miresaka aminay raha ohatra koa ianao te hiara-asa ohatra hoe te misetsika karakarainao ohatra koa hoe misy spot publicitaire tianao alefa tao fandarana dia misokatra ho andrehetrarehetra ny fiara-miasa zay aloha resaka lava be andao raha antsika ny nova te izy rehetra manakipy maso satria zay tsy mikipy tsy asiko izy hoe maro ngereo mpanao rap nefa ny akoatra ny rindra tsy tiako fa zokony anatin'ny pleura za vo milatsaka be ndray mipleura mamoaka tezerana tsy hoe lasa pira maditry le rony fa za mbola pira za tonga mpivonana kely amandona matola tsy atsona dia feno apadona relany ampedina dia volany arina jereo ny any arina fa sao dia farina sala milefa mandatsaka lefa fa titsy ny anarana fefatra kefa raha vava tsy tana raha za zo tsy tina na kely ny taona za tsy milapina raha misy mikozy androany hoe zanako tsy haino rap fa leony kapop verina kely any arina dia rehefa milesitina leko manao kapot chargeko ny rap fa lopsa enao tsy fakavady fa lopsa fa nilipisanao efa navezivezy tsy laiky fenao mampikopsa eny ary raha efa nanaraka ny novatentsika iny zao ndraitsika dia anaraka ny resatresaka miaraka amin'ny vahiny banda anankiray izay milomanao anatin'ny tontolon'ny rap gasy no arahantsika izy koa dia vao hamoaka album anankiray izay mitondra lohateny hoe AK47 topo klasy topo vavy kemirany anarana rao resatresaka miaraka aminazy Kaiza daholo kemirany atao amin'ny active eo androany Kemira dia mpanao mozika manao mozika mivela atao anatin'ny tontolon'ny hip hop rap gasy nanomboka tany amin'ny taona 12 sy 14 tany hatramin'izao efa taona maromaro ihany manosina tanaty rap fa projet anakiroa ndray ho avy dia ny hira efa betsabetsaka ihany misy ny makopo dia misy ny tsy makopo akopo laisany eo izy araka ny teneniko teo 12 sy 14 dia efa nanomboka nidikiditra studio mbola mpianatra tena akajo teny tamin'izany dia nahita ny studio Picop eo an'le rihana mandro 16 eny dia tsy nananeritreritra hoe hanao rap fa mba niditra studio dia mitena moa efa tia rap hatramin'izay dia nanandrakandany amin'ny teny dia hita fa mety amin'ny tena le izy moa ny inspiration koa nandeha teny zany dia nanomboka nitohy nivoatravoatra teny ny mozika dia 13 sy 14 teo nanomboka nandeha niala tamin'ilay groupe taloha dia hatramin'izao mbola mandeha solo foana anatin'ny Flawless Music lesika aloha mazava be fa ianao rehefa manao rap dia misy thème mavoizina ao anatiny zany dia matetika ny thème mavoizina mpanao rap
velatra na misy thème maromaro dia arakaraky le thème ivoizanao anatin'le mozika iny mitsaran'olona anao. Nefa ianao matetika rehefa manao rap ianao dia mijouer personnage contrairement ho an'ny tena tiadako zany a sy ny tena ny ivelany tsy fiainana ghetto sy ny sisy zany ny iainanao fa miaina am'le contexte anao nefa marapy anazy dia tsy maintsy misy an'izay côté hoe obscur kely zay dia iny foana ny tsaran'olona anao a. Zay ny hitako hoe lesiko anatin'le izy a mbola mipetraka foana le cliché hoe mpanao rap a dia le resaka hoe tombondray resaka fahafantaran'olona angamba ny mahafantatra olona be dia be ianao. Olona tsy eritreretinao hoe tena tia ny zavatra ataonao, tia le rap ataonao, tena mikifanao mandefa message miarahaba sy ny sisa dia mahafinaritra zany le izy hoe olona tsy eritreretinao mihitsy hoe tia an'le rap dia tia an'le zavatra ataonao. Autotune na création io zavatra hitako hoe mahafinaritra ary tena mahatsara ny mozika izy ho an'ny olona mahay mampiasa azy tsy lozany manao abus kosa nefa tsika mahatonga an'le fanakianana hoe autotune ho an'ny olona tsy mahay mihira, autotune ho an'ny zao fa io zany arakaraky n'le fampiasana anazy moa mozika mivoatra ary zany mahita fa anisany nampivoatra mozika rapy resaka autotune satria raha tsy nisy ny autotune tsy mety tsy nisy ny atao hoe trap musique cloud rap sy ny tariny zany dia ho anahy manokana mampiasa an'le izy mety hoe ny 7 isanjato ny 20 isanjato ny hirako hatramin'izay nampiasana an'le izy daholo ary tsy hoe tsy mahay mihira akory na hoe ohatran'izany nampiasana an'le autotune fa mety tsara amin'le gadona ataoko zany sy mampivoaka an'le feo somary grave dia hitako hoe anjaran'ny mpieno mahita hoe milay sa tsy milay, abusé sa tsy abusé ny tena autotune fa mampiasa dia mampiasa koa hoe lara mahay. Kopela fa AK47 ny anaran'le projet ho avy io 20 janvier le izy mivoaka nouvelle année nouveau projet zany nouvelle projet dia AK47 ny titrany première album izy io marina fa le vokatra mivoaka voalohany iny mixtape zany hoe nentina nampahafantarana an'le mouvement sy ny sisa fa ty indray mitoraka ty album AKA 47 hitatsika mena amin'ny tambazotry eny fa hafakely ny nandratana anazy hoe AKA 47 zany hoe jeu de mots zany izy io le AKA efa haitsika hoe atsona hoe ohatr'izay zany hoe aussi appelé que zany dia le 47 AK47 letina tondra le hoe basse zany dia natonga le anarana tony anecdote kely nametraka fanamby aho hoe inona ny tena hoentina hoentiko mampivoatra kely an'le mozika hoentiko zany amin'ny mampiavaka ny bandy manao trap zay efa lasa be dia be amin'izao dia niezaka kely zany nametraka tena hoe resaka thème manisy thème mazava anatina mozika mitondra anatra sy ny sisa nefa ny punchline sy ny cause madiditra mbola mipetraka eo ihany. Zay no mahatonga an'le hoe AK47 le AK47 zany le basy iny mbola mitifitra foana na ny anaty texte gotrip be na anatin'ny tena punchline ny thème samihafa dia mbola mipetraka le zay no tonga an'le anaran'le album hoe AK47 iny mbola vokariny tena Flawless Music Entertainment foana 20 janvier zao no tena voaka ty album ty album manana tao anatin'ny tena 3 taona le ry Faut vita kelikely le mixtape Kemi Rap iny dia tonga dia tena nanomana an'ity album ty tamin'izany mbola tsy fantatra mihitsy ny anarany fa zavatra ho atao anatiny efa fantapantatra daholo featuring mbola be dia be ihany amin'ity mbola raha tsy hitanisa fotsiny hoe misy doublé na misy Mike Hira bandy manao Saul be zay le ry misy Volgang ao anatiny misy tena bandiny tamatafy tsy adino mihitsy SM Mafia Tom Sketch
dia be dia be ao anatiny fa anjarany tena mpiaino mahita daholo hoe iza daholo moa ny jacket koa efa navoaboaka tena amin'ny Facebook tena le izy zany mivoaka amin'ny 20 janvier amin'ny tena plateforme na streaming en ligne miala kely amin'ny mazarintsika amin'ile tena mihaino gratos fa mba miditra kely mandoa bif kely raha ohatra hoe te hihaino afaka vidiana koa le album zany tena mivoaka version physique izy io ao amin'ny lascar ao ny point de vente fantatra aloha hatreto fa ho lazaina miandalana io ihany tena sera manaraka izy io afaka vidiana tena CD mitokana misy t-shirt koa spécial an'le album ty ampiarahana azy ataontsika paky ao anatiny afaka miara mividy an'le izy voakeny mandalana eny ihany tena info rehetrarehetra sanga man tsy mampirisika hoe ter tsy foana album ter hoanina fa raha te hihaino tena rap vrai la rap tena mitondra hafatra sy ny sisa trap musique amin'le loko mbola tsisy mpanao mihitsy eto dago dia tena vidio tsy fao le album EKE 47 io 20 janvier afaka mihaino koa la amin'ny tena internet sy sisa précommande efa mivoaka fa ty misy bonus track ao anatin'le CD zany zay tsy ao anatin'le précommande le mivoaka tamin'ny 20 décembre farany teo iny zany misy tena bonus track kely ao track bonus hoan'ny tena vidy an'le izy zany amin'ty sortie tena official ty Tia, EKE 47 tonga dia thème be dia velona lavatsika ao anatin'le izy fa manasa ny laisany hihaino dia misaotra amin'ny tena mpankafy misaotra amin'ny mpanka ala dia misaotra ho an'ny tena nanohana hatramin'izay amin'ny Flawless Musique Flawless Gang rehetra saorana manokana ny Lilidina Ravigasany Image nanohana be tao anatin'ity movement ty tena bady akama rehetra tsy niala hatramin'izay ka hatramin'izao zany dia niafatra angamany hoe tena milay ny active eo fa jereo foana misy vahiny manaraka eo tena rehefa samihafa ny hoetiny fa ny atao trano aloha androany ke mirava tondra ny tena album dia sura daholo Tia, tapako ny tongo afokako ny lelana tsy avelako fataleo aloha atao mijaly lerako ny miatsiko ny elaka elabeana apatoriko mitsy lany dataoko miondrikondriky velapelahako amin'ny tany votorako amin'ny vira fo mitady totitotika fampijaliana tsisy fiafarany ny mandratena tia satra ty tena tanindy antany fa mitaka lera fazara tena mihitsy le milaza hoe sa tena tia na ditra be tena tamin'izany vaty fa mety afapelona avelo miondrika dia aingo ny fe ataovy tsara fa sany anisan'ny zavatra ainao teny ambony tany saloaby loatra na saoaty amin'ny afobe za tena dizo mitsary enda mangotraka navelako isasany active mandeha droaby kemi raha ny atao droany mbola mampitapy kogo la tonga eto amin'ny famaranana fandarana raha tsika ery zareo isaoranay ianao nanaraka fandarana hatramin'ny farany aza miala lavitra nefa eto amin'ny page-ny Facebook ny active fa ezaka nanao zavatra tsara ho anareo foana zay indrindrandrindra amin'ity taona 2024 ty ezaka ny hitady zavatra vaovao anareo foana zay eto koa nefa dia isaoranay Kemira zay nanaiky mivahiny teto amin'ny fandarana raha ohatra hoe te hijery an'le album ianao dia aza dino miresaka aminazy any amin'ny page official ny Kemira manomboka izao koa nefa dia efa nitanainko anao any hatramin'ny voalohany
efa afaka jerevanao amin'ny site web ny Dago HSM ny fandarana activeo chercheo anatin'le site web fotsiny hoe activeo dia hitanao daholo le fandarana activeo. Zavatra maromaro koa nefa mety ho hitanao anatin'izany site zany rehefa resaka rap gasy dia mety ho hitanao daholo ao anatin'izany vidéo, ao anatin'izany clip, ao anatin'izany audio zavatra be dia be no hitanao fa aza misalasala jereo any raha ohatra koa ianao te hampiditra vidéo na hoe te hampiditra MP3 ao dia aza misalasala bikopo en backjog zay manampy anay amin'ny fiaraha-miasa. Isaoranay tokoa nefa baby boss zay manampy anay amin'ny fanodinana zao fandaharana zao. Ohatra mahazatra dia efa io hitanao ambany io ny laharana afaka azahoanao anazy aza misalasala mihitsy satria vitany daholo rehefa resaka horonan-tsary rehefa resaka vidéo ninina vitany daholo fa aza misalasala miresaka aminazy. Ohatra zay ihany koa raha ohatra hoe te hiarahasa amin'ny activeo anao sokatra sady malalaka be mihitsy fiaraha-miasa ho antsika rehetrarehetra. Ohatra hoe misy hetsika karakarainao ohatra koa hoe misy spot tianao alefa amin'ny fandaharana be dia be mihitsy ny zavatra fiaraha-miasa afaka iarahanao miara-miasa aminay fa aza misalasala miresaka aminay. Zay raha aloha fandaharantsika tamin'ity an'ity fa manasanao nefa zay j'aime manasanao zay comment manasanao koa zay partage ny fandaharantsika fa ezaka ny anao zavatra tsara ho anareo foana zay. Classic. The definition of hip hop. Classic.